Riva tsisy mampisamby fa alina mihitsy raha zay ny ilazana azy asiako solomaso kely fa satria sao de reraka le maso tsy maintsy mandeha moa zany ny fiainam-pirenena tsy maintsy isika koa dia tsy maintsy manaraka na lavitra ary ary ny vahoaka de mila fanazavana koa hatrany hatrany mangetaeta fanazavana ny vahoaka hoe ahoanan'zao ny zavatra hita aloha de misy nareo miteny hoe mivitsy ny mpanaraka anao zao no teneniko anareo raha ohatra tonga am-pelatananareo le statistika ny mpanaraka anahy vao vita ny émission de même pas une demi-heure après de efa mahatratratra ny 4600 ny mpanaraka farafahakeliny any amy 2800 le nataoko ankeo iny zao fa tafakatra 7000 zay ny statistika ary ny tena betsaka mpanaraka de any Antananarivo any Madagasikara de eto Frantsa Paris rehefa vita moa zany ny émission antsika ankeo iny hoe main invisible est-ce que c'est une opération de déstabilisation organisée ou isolée dia fantatritsika tsara ny hoe napetrakitsika tao ny contexte nanao analyse ny zavatra nitranga tany alohatsika rétrospective zany afahatsika ny tsika zany karazany hoe nanao profilage profiler ozy izy ny teny anglisy izy ny amerikana zao manko rehefa misy zavatra ohatran'io ny olona manao investigation zany indrindrindra fa hoe resaka crime zany dia tsy maintsy miditra mihitsy ao anatin'ny sain'le olona commettre an'le crime ary ny tena sarotra indrindra manao investigation de zao ren'le crime organisé reny samy hafa zany le hoe crime passionnel sy le hoe zavatra organisé le izy en vue ana créer na terreur pour ne pas dire hoe psychose na terrorisena mihitsy le olona dia miteraka korotana na hoe hitan'ny firenena hafa fa tsy milamima i Madagasikara ary ampisehoana fa tsy voafehan'le mpitondra lay firenena malheureusement nefany ny zavatra ohatran'io dia matetika zany raha mikitikitika aim-bahoaka zany raha mikitikitika ain'olona zany de manana effet pervers le izy zany hoe tsy any amin'ny eritreretinao ny résultat-ny na ny conséquence an'le zavatra ataonao fa ianao zany de ny objectif anao de créer terreur sy psychose zany hoe ampikorotana ny sain'olona ampororo ny sain'olona de eo no mipetraka ho azy le firaisan-kina na le solidarité spontanée le arak'le teneniko hoe jereo daholo ny manodidididina anareo raha vao misy olona hafahafa tonga eny amy fokotany eny tonga de efa mifampisignale tia misy fihetsika ohatran'izao vadika ohatran'izao raha ohatra nareo misy problema surtout nareo ankizy na olon-dehibe ka matahotra an'le olona mitondra anareo manao kidnapping anareo fa mbola eny an-dalambe nareo hitan'ny olona de manaova signal loatran'izao domo ny olona akaikinareo de manaova signal loatran'izao
dikan'izay manana problema nareo zay. Io fa vadika ny tanana to ohatran'izao zany. Hoe mba tsara ianarantsika zany satria zany no anisan'ny nafahana ny résoudre ny kidnapping sy ny resaka enlèvement ohatran'izany taty amin'ny firenena mandroso. Voateniko fotsiny iny fa zao. Samy hafa ny fanaovana investigation na hoe crime passionnel na crime hoe misy ifandraisan'le olona. Ohatra hoe question d'intérêt, ohatra hoe resaka fandovana, de vonoina ny mpandova sasany, resaka assurance vie. Reny tena mora kely manao investigation an'ireny, manao enquête an'ireny. Fa ity le enquête fanadihadiana am'le hoe tsisy ifandraisany mihitsy le mpamono sy le vonoina. Inona raha iza no namono? Hitanareo zao le tany Ambositra, misy ifandraisany le izy. Tonga de 2 minitra de tratra le olona efatra satria meilleur ami amin'ny mamany any no namono an'ity zazavavy kely. Fa le ato am'le tsisy ifandraisany zany tena sarotra iny satria avy azy zany anomboanao an'le fanadihadiana. Niala tao an-tokantrano le zazavavy na le olona andeha ho any amin'ny 67 hectara, miala avy any Akadifotsy izy ohatra, nanomboka tonga teo Behoririka izy no niantso telefonina farany hoe eto Behoririka zao, de entre Behoririka 67 hectara zany de tsy fantatra hoe taiza ho aiza tamindreo toerandreo izy nisy nanao ni-enlever anazy na nikidnapper anazy, tsy fantatrao. Ny sipa miandra azy any amin'ny 67 misankety, teo izy tonga teo Behoririka koa niantso aho. Verifiena ny telefona ito koa. Ataony enquête am'le bandy, ito koa fa tao an-trano foana, mitombina tsara ny alibiany. Ny fianakaviana ray manontolo mitombina tsara ny alibiany. Iza zany no nikidnapper an'ity olona ity? Raikitra ny fitadiavana ary sarotra le fitadiavana. Zay mora maka le manome tsiny fanjakana, mora be mihitsy. Manomboka hoe aiza zany le olona? Antananarivo tsikely 67 hectara tsikely manomboka eo Behoririka mandrapahatokana amin'ny 67 hectara, ngedy zany ary raha tamin'ny 7 maraina izy niala tao an-trano, am'ray le sipa manomboka miantso ny rehetrarehetra hoe tsy tonga taty ne farakely fa izy farakely. Andraso eo ihany fa tonga eo izy fa hoaiza re izy? Ianao koa de fa tonga any amin'ny 4 mbola tsy tonga ihany, amin'ny 5 vao mikoropaka daholo. Efa lasa lavitra ny totakely am'zany. Satria ianao mieritreritra hoe mbola mety nandeha nankary ngambany izy na nandeha nankary, sa manana sipa ve izy sa mampirafy. Nefa teo anelanelany teo izy nikidnapper-n-dralahy. Petraka amin'ny fanontaniana hoe misy investigateur tena enjana be ve ao Madagasikara? Zavatra ohatran'izany tompoko aty andafy aty. Ohatran'izany mba manaraha an'ireny le hoe anina criminel sy ny karazan'ireny, investigation sy ny karazan'ireny. Misy ny sasany efa enim-bolana après. Misinona fampy concorde, zavatra tsy ampozina, tsy nieritreretina mipoitra tampoka. Ny hoe iny le zavatra de zoena arahana le pista anaty ala no hita ny fatin'le olona. Ny amin'ny Madagasikara, raha ny henoko hatreto aloha, tsy manamaivana an'le izy 3 efatra andro, tahorany hoe niampita tsy de fahita.
aty andafy tsy indray mandeha na indroa misy atram'izao zany hoe zazakely efa tsy hita tany amy taona firy tsy ray na iroa mora ho aly mikritika fanjakana mora e tena mora be re olona e fa ianao mikritika io ve fa mba nanao investigation kely aloha fa mba tsapanao ve zany hoe ahoana ny teknique d'investigation zany ka raha midepasy ny zavatra nianaranao sy nampianarinanao tsy prévu an'izany ny société malgasy hoe hisy crime ivelan'ny passionnel sy ny intérêt sy ny zavatra fangidingidotra ao Madagasikara hoe hisy terrorisme tsy prévu tamin'izany isika malagasy zao tsika vao manao improve satria tamin'izany andro dia tsy nieritreretiny io satria rehefa tonga teo ry zalahy ohatrany tsisy tapoka le izy ary napagaga fa zay tratran'io de diaboliser foana normalina be marary be ny fon'ny olona marary be ny fon'ny olona hoe maty ny zanany maty ny anabaviny maty ny ralahiny maty ny zokiny maty ny rainy tsika miteny zao a tsika miteny zao aloha hazava ny resaka raha ohatra hiteny aminareo tany Tamatavy tany nisy olona rangahy zay tsy teneniko hoe taniasa tamin'inona izy fa raha miteny an'izao zao de tadidin'ny fianakaviany hoe niantso anahy izy monsieur Rakotomalala inona ny tokony ataonay za moa namoaka kely teto fotsiny fa tsy sanamoaka be satria zao tsara ny teneniko an'io fianakaviana io ty zavatra ty oa de zao manahira ny ty zavatra ty satria za raha mamoaka détail am'ty oa sy ny zavatra mety mifangidotra am'ty ty ao fahitako am'ty de resaka règlement de compte ary mety misy zavatra tratra ny vadinao na tratra ny dadanareo tao anatin'ny orinasa io amy resaka fanodikodonam-bola kasam-panjakana io ary karazana audit interne le rangahy de ho avoakako zany mety manaova an'izany saminareo ary matoa le olona nasana hamono ny dadanareo de mety vitany koa ny hamono anareo jusqu'atram'izao tsy résolu zany olona maty zany tamin'ny andron'Andriamatoa Andry Rajoelina zany tsy ray na roa ny ohatran'izany maty mitsotra misy ny sasany ery anino ty izy teo ranon'ny ikopa bridana tsisy afantarana azy le olona défiguré complètement tsy fantatra jusqu'atram'izao iza ny namono azy manontany tena amy fianakaviana itory matahotra ka de zay le zavatra mitranga hoe misy zany zavatra ohatran'izany fa rehefa nandeha moa zany le émission tsika de efa fantatro fa tsy maintsy hiteny ngiahy Andry Rajoelina efa fantatro zao teneniko anareo ahoana ny fomba tenenako hoe fantatro fa hiteny ngiahy Andry Rajoelina raha olona ka mieritreritra amy fony nofo sy raha ary manam-panahy tsy androany vao niteny fa communication io c'est de communication il faut occuper le terrain parce que là je suis en perte de vitesse là mon absence est remarquée je dois m'exprimer tokony efa talohan'ny zoma vavaka mampiova zavatra sy mivavaka ho an'ny tanindrazana ary vavaka ho an'reto voadona-pahoriana ny arivan'iny zoma iny na marainana iny de efa niteny ngiahy Andry Rajoelina na herinandro talohan'iny satria ty zavatra ty tsy voandrano ny tranga na tamy voatapa-bolana na tamin'ny herinandro efa nanomboka naharitra zay ray volana angambany donc
c'est plutôt acte de présence l'izy fa zao ndao ataontsika hoe tena nentin'ny aingam-panahy Andriamatoa Andry Rajoelina de nanao communiqué izy de nanoratra izy ndao ianotsika ny tenin'ny soratra masina zay ny fidiny nandrafetana izany communiqué na fanambarana nataony zany ny salamo fa 7:50 ny andininy faharoa ka hatramin'ny faefatra vakina amin'ny anaran'i Jesosy afao amin'ny fahavaloko aho loza Andriamanitra arovitsy ho azon'ireo mpanohatra ahy aho afao amindry zareo mpanao ratsy aho ary vonjeo tsy ho azon'ny olona mpandatra-dra fa indro izy manotrika analany aiko olona mpanao ankeriny no miray tetika amely ahy na dia tsy mieliko azy aho na dia tsy nanota azy aho ry ave amen tena teneniko anareo ahoana ny contexte an'io tenin'Andriamanitra io rehefa mampiasa ny tenin'Andriamanitra any manko de tsy maintsy jerena le contexte hoe tamin'ny fotoana ohatran'izao na fotoana ohatran'izao ny resaka eto ny zanaka malagasy ny tanora malagasy ny ankizy malagasy ary izy mihitsy no milaza an'izany eto ambany eto hoe ary tsy ny ankizy ihany fa ny tanora na ny olon-dehibe aza dia samy miaina ao anatin'ny tahotra sy ny aiay avokoa ary tsy ny ankizy ihany ozy fa na ny tanora na ny olon-dehibe dia samy miaina ao anatin'ny tahotra sy ny aiay avokoa verinao anatin'le contexte ny salamo ny salamo fa 7:50 tsika de vakio tsara ny tsy ny tenin'Andriamanitra ny diso fa eto no ahafantaranareo hoe iza le Andry Rajoelina iza le Andry Rajoelina vakio tsara ao anatin'io ny salamo lasa aloha ao veloha le ato vakio tsara ny ao anatin'io ny salamo io de hitanareo fa vo manomboka fotsiny le teny de hoe afao amin'ny fahavaloko ao vo manomboka fahavaloko ao nga moa i Andry Rajoelina no misy manao mamono na hoe nisy fianakavian'Andry Rajoelina ve sanatria matina voasambotra hatram'izay roa zay ny ao Andriamanitra arovy tsy ho azon'ireo mpanohitra ay ao efatra zay ny tenany foana afao amindry zareo mpanao ratsy aho 5 zay ary vonjeo tsy ho azon'ny olona mpandatra-dra fa indro izy manotrika analany aiko 6 zay olona mpanao ankeriny no miray tetika amely ahy 7 zay ay na dia tsy mieliko aza aho 8 zay na dia tsy manota aza 5 zay ao anatin'ny linina ao anatin'ny andininy 4
dia asa mihitsy izy any nanolo-tsaina ny garadiolonan'io fa intsivy izy mameriny hoe ao ny tenako. Mba hitanareo ve hoe olona milamitsaina no manao an'izany? En fait le vavaka netiny, le tenin'Andriamanitra entiny iarovana ny tenany, hanao vavaka ho an'ny tenany, ary zay tsisy mahadiso ny tenin'Andriamanitra lazaiko any. Fa diso contexte ingandry rajolo. Tsy ny tena ny lazaina eto, ary tsy ny tena ny mahazo fahoriana eto, fa reto olona lazaina eto ambany reto, ary tsy ny ankizy ihany, fa na ny tanora na ny olon-dehibe, aza dia samy miaina ao anatin'ny tahotra sy ny ayay avokoa. Andriamanitra ny hiaro ny ankizy, ny vehivavy ny lehilahy tsirairay avy, ny firenena iray manontolo. Diso contexte izy. Io zany ny hitanao mibaribary fa fitiavan-tena. Za moa zany rehefa namaky an'ity zany za de io za hoe efa mba niezaka ihany, vakiana tsara zany le izy zany, vakiana tsara. Première lecture de io za hoe ohatrany mba mety e, ohatrany mba mety izy zany ao. Tany amin'ny conclusion nanao an'izao de io za mantsy ny olona fampiresaka tamiko teto io za hoe ahoana ho fandraisanareo an'iny teny radiolina iny? De io izy ny olona hoe miaraka ny teny feno fiatsaram-belatsia. Fiona mahatonga anareo miteny an'izany hoe mihatsara velatsia? Tsy mahafantatra ny radiolina ianao angamba président. Radiolina anie raha misy olona mpiatsara velatsia ato ambonin'ny tany radiolina voalohany. Non tsy zany ao. Tsy nihatsara velatsia izy nanao an'izao. Fa tena nanao tamin'ny fony izy ao. Tena izy veridika io aho. Fa enoy iaho any émission-ko de hovaliko aminareo rehefa avy eo. E radiolina tia tena. Ary ny zavatra tsy fantatry ny radiolina ao anatin'ny fanoratana an'ity zavatra ity de zao. Raha raisina amin'ny saina tsy miangatra ho aho, de tsara rafitra le izy. Na de hita ara hoe zazakely 14 taona no nanoratra an'ity zavatra ity. T5 na 14 taona zany manko efa 3e zany na 4e. Andao atao hoe T5. Mbola vao mianatra soratra masina. Satria io raha nentina teny amin'ny sefala zao, vavaka ho an'ny ankizy no atao ny tenany no lazainy arovana, de tonga hozy izy adiniko le pasteur zay fa tonga de izy iza nampianatra andraka soratra masina. Jerena aloha any amin'ny garabola hozy le tamin'ny fianaratsoa zay. Jerena any amin'ny garabola. Tsy zao no tokony firafitra an'io. Ary ny tena loza de zao. Natao ara hoe mety io, ary tena mety tsara amin'ny norme tokon'izay andrasana. Ny problema de zao. I Andry Rajoelina no nanoratra an'le izy. Ary teo ny simba. Nisy olona de tsy namaky akory ny olona. Tsy mila namaky lavitra akory fa tonga de i Andry Rajoelina ve? Fa zao ilaina le mamaky, ilaina le décortiquena le izy, tsy ny tenin'Andriamanitra ny diso, mipetraka tsara amin'ny tokony itoerany tenin'Andriamanitra. Fa à la limite raha ohatra hoe ary izao le teneko anareo Andriamanitra tena mahay zavatra. Hain'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra ary lazaiko anareo zany.
vaky io tsara io zavatra soratany Andry Rajoelina io tenin'Andriamanitra soratany Rajoelina io. Izany tokony hiteny an'io raha tena misaina nareo sy mandinika sy manaraka ny zavatra mitranga. Izany tokony hiteny an'io raha zavatra mitranga am'izao fotoana izao. Mba sorato kely areo mba raha tokony fantatrareo ka manaraka tsara an'le raisonnementko nareo. Izany tokony hiteny an'io am'izao fotoana izao. Sorato kely raha manaraka nareo. Zao teneniko anareo vaky io tsara. Afao amin'ny fahavaloko ao, Andriamanitra ao. Arovotry ho azo mpanohitra ahy ao. Afao amin'ny zareo mpanao ratsy aho. Ary vonjeo tsy ho azon'ny olona mpandatsa-dra. Fa indro izy manolotrika hanala ny haiko, olona mpanao ankeriny no miray tetika hamely ahy, na dia tsy meloka aza aho, na dia tsy nanota aza aho. Ry ave. Hitanareo tonga de automatika le olona ato manoratra hoe président Mikael no tokony hiteny an'izany. Iny président Randrianirina Mikael no tokony hiteny an'izany publiquement. Ahoana hoy izy? Azany zanaky ny malagasy izy. Azany zana-bahoaka ny vononareo fa za vonona rehefa misy zavatra tsy aritsareo. Za vonona ozy. Publiquement izy miteny an'izany. Fa izy miteny anareo fa tsy mivavaka an'ity. Nanonona an'ity tenin'ny salamo 8:dimapolo:4 ity izy. Alohan'ny tenenana an'izany. Ary na tsy niteny an'izany ary izy tonga de zao no natonga nanandefa an'le hira teo hoe Andriamanitra fantatrao ny amiko. Ny fidiko mihitsy ny hira iny hoe fantatrao ny amiko. Andriamanitra tsy azonao andengaany zany. Fa ataony miteny amin'ny vavanao ianao amin'ny lainga ataonao de tonga ianao de manao aveu tsy teneniny. Aveu io tenenin'ny Andry Rajoelina io. C'est un aveu. Jereo hoe inona ny ifandraisan'ny hoe arovy amin'ny fahavaloko ao sy ny ankizy vonon'ny olona. Ça n'a rien à voir complètement. Ino ty izy tao? Le nord et le sud hoy ny fitenenana. Inona ny dira amin'ny parasy? Amin'ny pétrole. Zay io raha zay nilazan'ny tanora azy. Mba te hilalao ny fihetseham-pon'le vahoaka izy. Araky ny teninareo io. Fa zao kibokibon'ny rariny. Zay manko le fitenitsika malagasy. De tafiditra tany amin'ny contexte. Tafiditra tany amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay tsy tokony izy ny teny azy. Fa ny colonel, ny PRRM, Mikael Randrianirina. Ary inona mahatonga ny aveu am'izay? Satria izy ilay favalo tia niteneniny eto. Izy ilay favalo mampaniraka manao drone. Izy ilay favalo mitetika ny amon'ny colonel. Izy ny favalo mikotrika analany ainy. Misy zany e. Tsy azo lavina zany. Raha manavany nareo any amin'ny renseignements généraux. Marina zany. Zone rouge ny sécurité any Madagasikara amin'izao fotoana izao ary indrindrindrindra fa nivoan'ny filoham-pirenena. Miasa ny vola be, miasa ny ketriky, miasa ny fisamborana ny ankizy, ny fisamborana ny olon-dehibe vonono. Tsy fantatra intsony hoe iza ny manao an'izany. Fa tonga de vonomoka gratis fotsiny. C'est un aveu. Il s'est désavoué. Satria raha any an-tany lavitra any izy iza amin'ny fahavalony. Tsy manana fahavalana izy any Dubai. Tsy manana fahavalana izy nga mipetraka ao Madagasikara ka hoe misy fahavalo. Fa izy mifahavalony malagasy. Izy ilay fahavalo atahorana, izy ilay mikotrika.
Mieritreritra hanala amin'ny ain'olona. Mba ataovy kely hoe, mba ataovy ny fanadihadiana. Tamin'ny fomba ahoana moa nahatongavany Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2009? Inona no nolazainy Ngarifa? Tsy maintsy misy ozy accusation, tsy maintsy misy raha mandriky pour qu'on puisse dire que Marc Ravalomanana c'est un criminel. Tokony sokafana anie ny enquêtenyireny monsieur le président PRRM e. Tokony sokafana de mbola velona le rangahy iny a. Azo samborina tsara mihitsy. E inona moa no teneninao tam'ity? Ny fizaram-bola tamin'ireny zavatra ireny? Anaovana an'ity fandoroana sy ny karazan'ity? Ahoana le fahatongavany teo no totra maro ny raha nandriky a. Sa zany diso fitadidiana? Ary ratsy ny frantsay ary ny intervenir. Saika vita kabary tao iavy tao Marc Ravalomanana. Anao aleo kosa mba tsisy an'izany fa tsy mety kosa raha ohatra vonoiny Marc Ravalomanana. Aleo karakaraina, aleo sécurisena ny corridor andanany andraisan'ny avion ary de any izy de any Afrique du Sud. Ohatran'ny Tonisan'izay raha tsy diso fa teverina ato ambany ato izy de miteny miray fo sy miompaoriana amin'ny fianakaviana namony olontianareo aho. Andraso, mahatoky isika fa indray andro any iverina ny fitoniana. Mahatoky isika ozy fa indray andro any iverina ny fitoniana. Hitanareo le nolazaiko amiko hoy général Bomba hoe vao tonga teo tsy de tsisy tsony ny kidnapina. Tsisy tsony ny von'olona hatramin'ny nahatongavanay teto. Dia Andry Rajoelina milaza tsy ampitenenina hoe mahatoky isika fa indray andro any iverina ny fitoniana. Zany hoe mesazy ampitaina io zany, mesazy subliminal hoe iverina de milamina ny tanàna. Ça n'a rien de biblique. Les mots qu'ils sortent là, c'est tout simplement politique. Travaillan'ny sain'ny olona sy ny fon'ny olona. Ka raha ohatra ianao marivo salosana de voadonany. Tsy Rajoelina mihitsy no tokony hiteny hoe manana fahavalo. Tsy olona tsy any anatin'ny fitondrana no manana mpanohitra. Olona ao anatin'ny fitondrana no manana mpanohitra. Vous voyez un peu? Il faut bien comprendre. Il s'est désavoué amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra hoy le hiran'ny Corallanitosy teo hoe fantatrao ny amiko. Fantatrao Andriamanitra i Andry Rajoelina. Menao an'io teny io izy zay fantatrao hoe iza i Andry Rajoelina. Ary ny vahoaka malagasy koa de mahafantatra ny Andry Rajoelina. Milaza i Andry Rajoelina eto fa ka tsy hisy tsony ny tahotra. Ore olona e. Tamin'ny Andry Rajoelina anie nisy an'izany hoe vao miteny de gagazo. Adinontsika ve zany? Tamin'ny Andry Rajoelina anie nisy an'izany hoe vao miteny de gagazo. Na zay taty andafy taty ary anie nahita ny Jakob e. Antanio tsara ry faniry soa reny. Tedavy no manipulena ny justice taty andafy no tedavy natao bras armé. Nahita faisana mihitsy zay taty. De ho azo lazaina ve ny nahazo ny malagasy tamin'ny andron'ny Roland Rasomary reny? Mitako ny volana izy.
tsy mandoa vola ny olona nanano trosa manao trano manao trano eo amin'ny taniny. Raha matoa Brigite Razaka zany tonga amin'ny fitakim-bola tsy mandoa, i Lola indray no migadra satria noho ny La Gazette de la Grande Ile mamoaka amin'ny marina midestabiliser an'le malveillance sy ny malversation ataon'ny mpitondra tamin'izany Gadrao Bonirana io. Andro amin'ny ray amarena ny samboriny Lola, basy anankefatra 5 mitombony lohany. Tsy moramora anie zany vao miteny de gagazo ka tsisy trony ny tahotra ozy que nenio ozy ny vazaha fanjakan'ny fandriampahalemana ary iaino anatin'ny filaminana amin'ny malagasy. Tsy nisy filaminana tamin'ny andro Rajoelina toko miala tsiny any, miala tsiny any, niaina tao ary tamin'ny andro Rajoelina de tena azo lazaina hoe terrorisme d'État. Azonareo zany raha ohatra nareo manadinidino ho an'izay manadino de moro terrorisme d'État tsy voandrona ny tena zany fa efa tamin'izany andro zany vao miteny ianao de gagazo, vao miteny ianao de perquisition, fisamborana amin'ny publika. Feny dommage a de zavatry ity Andry Rajoelina nanoratra azy. Ça aurait été mieux la personne la plus concernée, la plus menacée. Vous sentez des menaces sur Andry Rajoelina? Andry Rajoelina se sent menacé ve? Fa zao mahay zavatra Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny namoahany tena marina, amin'ny alalan'ny teniny ary nataony teny hoe io teneniny de iny fa nanoratra c'est un aveu, il s'est désavoué. Zay ny valikafatra ka samy hotagin'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Zaho nanomana hirako atsika rehetra alefatsika ity rety hoe isaoranay. Isaorana Jesosy zany na amin'ny fahaizana tsy mafy na amin'ny fahaizana atsika manadiady sy mandinika marina ny zavatra miseho ary mizara ho atsika mianakavy. Tsy voatsindroko entiky namatory na hoe mitrotsotra eo am-pandriana de milamina misotro kafe na tsotsotra e, fa raisiko adidy ny fanazavana ny saim-bahoaka satria misy any ny olona marivo salosana tsy mahatsapa hoe fitaka goavana anie ty zavatra ity ary ty zavatra ity nie c'est un scoop. Finalement Rajoelina il avoue sans le dire. Raky ny teneniko anareo hoe i Andry Rajoelina ve ny tena menacé indrindra? Tsy Andry Rajoelina ny menacé. Tsy sarotra akory ny manontany mahalala an'izany e. Ny filoham-pirenena PRRM menacé am'izao fotoana zao. Drone zao hoe zao. Zaraintsika amin'ny filoham-pirenena ity teny misalamy ity, ventin'ny salamy ity 59
Andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Misaotra betsaka antsika alefatsika ty hoe akaiky ny mpamonjy loatra izy ity.